Nanao teo ny resaka présence ny solombavam-bahoaka manao mahakasika an'izay. Ya, isika rehetra mahalala fa tena nisy fiovana lehibe atao amin'ny antenimena na amin'ny fahavitsiana manaraka fivoriana na amin'ny fandraisana anjara amin'ny travaux de commission ny lalàna rehetra zay nilaniana tato dia nisy mpantsiana daholo na eo lalàna teti-bola mpanjakana nasiana mpantsiana io dia mbola nisina fantsiana indray koa lay izy ao anaty na atao amin'ny fidiram-bola na atao anatin'ny dépense dia nisina fantsiana nisina fanamboarana fa fivorim-be no manapaka azy fa zavatra fa azoko ambara amin'ny vahoaka malagasy tena niasa mihitsy natombonay ary ny fidiram-bola raha ny finance sy ny exécutif nampihena ny fidiram-bola dia niezaka zahay nampitombo ny fidiram-bola ary izay koa dia efa nametraka mbola iantsony ministre ny énergie zahay hanambaram-bahoaka malagasy mba hiassurer hoe tsisy délestage io ary mbola nampiakaranay 40 milliards d'ariary ny budget satria any amin'ny 9 milliards d'ariary isam-bolana any mety ho lanitsika raha ohatra ka ihena ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny resaka production hydraulique zany ka zany rehetra zany na any amin'ny fampianarana na amin'ny rano ary mijerena koa atao anatin'izany mba ahafahana mamaly an'ireny problème ara-sosialy zay indrindrandrindra fanamboarana ny lalana izay tena hita napakaiky atsika nandritra zay fitotoana zay dia niezaka koa zahay mijery an'ireny budget ny ministère izay hita misy fiantsakana amin'ny vahoaka malagasy. Nisy resaka hoe session extraordinaire tsy ampy ve ity session ordinaire ity zany sa hoe be dia be ny lalàna olana io? Mazava ho azy fa mbola betsaka mihitsy le lalàna izay mbola tsy maneno moa ty mbola tsy voadinika satria tara ny fahatongavana ary zahay koa amin'ny resaka décentralisation ty tena maneno ty tena sarotona manatin'izay zavatra satria imbetsaka hoy aho ny filoham-pirenena ny teny hoe miakina anareo député miakina amin'ny solombavam-bahoaka io resaka fisinjaram-pahefana ka tsy ampy ny famatsarana 12% ny vola any fa le fanomezana le fahefana ary tsy anjarany exécutif no manao an'izany lalàna zany fa tsy afaka manao an'izany kosa nefany ny exécutif raha tsy manana lalàna fehizorotsika dia voatery zareo manao lalàna momba an'io décentralisation ka dia tsy mety hiditra amin'ny lalàna fehizoro fa misy commission natsangana ministère-ny intérieur sy izahay abiato dia cour de compte koa hijerena azy ahoana ny fanatanjarana an'ity resaka décentralisation ty. Fitoviana le session extra zany tonga dia manao repos kely zahay tonga dia mitohy raha vao tapitra mety ho extra anankiroa mihitsy ny araka satria hiezaka mihitsy ny isika tena hakany amin'le fanovana satria mbola misy ministre tsy maintsy mbo antsoinay satria taux de exécution ambany be mihitsy ina ny antony sao dia misy lalàna tokony hovana satria misy ny akabeazan'ny lalàna eto dia lasa blocage ho atsika ihany koa amin'ny fanatotarahana ny asa dia jerena koa zay zavatra zay. Arezareza le fanenjehana ny andro ratsy fefa mametraka ny mametraka budget zahay amin'izao fotoana zao dia hovaliny finance io renakety parlementaire reny tsy maintsy mandeha dôly aoriany fivoriana tsara fotoana mety ho anankiroa fa tsy maneno moa ty fa tsy anankiray ary ambaraka mivoaka malagasy indray mba ho fantatry mivoaka malagasy tsy zahay re tompoko no manao projet de loi de finance na io isina mpantsina na io tsy misy mpantsina fa ny exécutif fa mampagaga misy tanora zay da nianatra tsy mahafantatra an'izany mahamiratra zany raha misy maheno ianao hoe nianatra dia tsy mahafantatra an'izany fa ny anjarany exécutif zany fa rehefa tonga aty aminay dia misy fivoriany fandaniana ny fandaharam-potoana mivory ny bureau maharitra mivory ny conférence des présidents zay vao manapa-kevitra amin'ny fandaharam-potoana zay vao miditra amin'ny travaux de commission zay vao miditra amin'ny adihevitra ankapobeny zay vao mandany an'io zavatra io zay any procédure tokony fantatsika vahoaka malagasy reny indrindrandrindra reny zay dia ny teny hoe
tsy zay da moa reny fa tanora vitsivitsy nyteny reny anyreo assemblé finance anao aniny fa adany nareo any amin'ny finance